Tsara ny vokatra ho an'ny malagasy tao anatin'ny fiadiana izay tompondakan'ny Afrika teo amin'ny sehatry ny King Boxing. Mazava ho azy nahatratra 12 tany ho any ny isan'ny medaly azon'ny malagasy tao anatin'izay fiadiana izay. Tao anatin'ny hafaliana sy orakoraka no nandraisan'ny fianakaviany ireo mahery fo malagasy mpiatroka kickboxing avy niatrika ny fiadinany tompondakan'ny Afrika izay natao tany Cameroun rehefa avy niaro ny voninahitry Madagasikara. Medaly volamena 8, volafotsy 5 ary alimy 5 no azon'ny mpiatroka malagasy. Mpiatroka 12 tamin'ireo 17 entana araka izany no niravaka medaly avokoa tamin'ity andiany faha-efatra amin'ny fiadiana ny tompondakan'ny Afrika ity. Fehiny tsara ny vokatra afa-po zareo avy ao amin'ny federasiona. Ny fananana afa-po tanteraka afa-po zay afa-potsika tokony afa-po ny firenena faharoatsika nefa manafika ny an-taniny ary tsy vitany hoe firenena faharoa fa tsika ny atao hoe favoritany ary zay miona amintsika dia mitaintaina daholo. Zay miona amintsika dia matahotra daholo satria malagasy zany techniquement tena supérieur dia fandehan'ilay izy dia reny moa ny vokatra faharoatsika raha ny lozika an-javatra raika ambin'ny folo amitsika fa reo anaky ireo zany tena hoe akizy tsy azo natao ninina mihitsy na tonga dia KO na tonga dia mandesy 3-0. Samy naneo ny hafaliany sy ny fahitany iny faninanany avokoa ireo mpiatroka nandritra ny fahatongavany tetsy Ivato io atoandro io. Eto manalo dia niezaka ny nanao tsara teny ambony Ianao hoe fanana-po hoe tompondakan'ny Afrika? Mbola salasala ihany aloha satria mafy izy teo amin'ny ady dia afo ny adinatrehana fa ambony be ny fitominareo fa naizana ireo sogady na malagasy teo amin'ny firy komba natanao? Ay, tonga dia nanao finaly. Iza nanao taminao? Bon, somary lehibe izy teo amin'ny vatana ireo fa voasika teo amin'ny niveau technique izy zany. Tana aloha mafy nazon'ny Madagasikara satria vao niady Madagasikara dia efa niainana amin'ny tompon-tanàna nefa niazana ny toerana samfara nasionay amin'ireo ny fahaizanay ary tena ny problema zany tsika Madagasikara tadio tokony voalohany kanefa tana amin'ny final zany akabetsahanay dia nanao amin'ny Cameroun daholo dia nandeha amin'izay le adoboaty rehetrarehetra dia natao resy daholo na manay nefa manay 5 efa scorenay amin'izany 6 ny anay efa champion tamin'izany dia ny Cameroun efatsy dia nefa ny antsika mbola misy anaky efatra manao finaly dia nanao finaly amin'ny Cameroun dia natao resy daholo iazana reny namana reny mba tsoky fa toy izao ary ireo vokatra rehetra tamin'izany faninanana izany teo amin'ny lehilahy voaositra tompondakan'ny Afrika nahazo medaly volamena. Ibili latsaky ny 1 kilao teo amin'ny full contact, Severin latsaky ny 4 kilao teo amin'ny low kick, Johnny teo amin'ny latsaky ny 4 kilao teo amin'ny full contact, Naval latsaky ny 7 kilao low kick, Rojo Lalaina teo amin'ny latsaky ny 10 kilao low kick. Teo amin'ny vehivavy kosa izay mbola voaositra tompondakan'ny Afrika ihany koa, Muratina latsaky ny 20 kilao full contact, Faratina latsaky ny 20 kilao full contact, Aline latsaky ny 19 kilao low kick. Teo amin'ny medaly volafotsy kosa dia mpiatroka 5 mianadahy ihany koa no nahazo izany anaram-boninahitra izany. Teo amin'ny lehilahy dia Imena Volo teo amin'ny latsaky ny 15 kilao amin'ny low kick, Julien latsaky ny 13 kilao full contact, Alpha latsaky ny 17 kilao low kick. Teo amin'ny vehivavy kosa dia Yalida teo amin'ny full contact latsaky ny 10 kilao, Fahendrena teo amin'ny full contact latsaky ny 15 kilao. 5 ihany koa nahazo ny medaly alimy tamin'ity faninanana ity, fa Zarali teo amin'ny latsaky ny 17 kilao full contact, Totso latsaky ny 13 kilao full contact, Jimmy latsaky ny 17 kilao low kick, Voary latsaky ny 17 kilao full contact, Mahery latsaky ny 17 kilao low kick.